Rahabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandaranan'ireo ka amin'ity alatsinainy fahafolo ny volana aogositra ity misy manantena izay fa tsisy araka aminay ianao anatin'ity tontolo ny fanatanjahantena ity sy ny vaovao ny fanatanjahantena izay ety am-piandohana dia mankasitraka antsika rehetra zany ao anatin'izay fiarahana izay dia misaotra ihany koa ny teknisianina rehetra mampita ny feo sy ny sary na amin'ny fahitalavitra zany na amin'ny onjam-peo. Ndoarintsika hiaraka anatin'izay tontolo ny vaovao ny fanatanjahantena izay ndoary. Efa somary manakaikaiky ny tarehako, so aloha fa tsy mifarana fa ny tarehako midika izay efa manomboka ao anatin'ilay tontolo ny vaovao ny fanatanjahantena isika ny volleyball no hanomboantsika an'izay vaovao ny fanatanjahantena izay satria ny tontolo saina teny amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay championnat des nations zone 7 izay andehan'ny voalohany izy ity nandray anjara zany Madagasikara misy 1-2 ho an'ny vehivavy dia La Réunion, Maurice ary Comore no nandray anjara atao anatin'izay fifaninanana izay iaraka amin'ny leatsika filohan'ny fédération ny volleyball malagasy mitondra fanazavana makasika izay dia miaraka ihany koa tsika amin'ny EMA mpanazatra ny Madagasikara 1 ao anatin'izay tontolo ny volleyball malagasy izay daoary. No totosaina tao amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena mamasina ny championnat U18 lasy-vavy taranja volleyball andihan'ny voalohany ka nosy nandray anjara tamin'izany dia Comore, Maurice, La Réunion ary Madagasikara. Fifaninanana KVAB zone 7 U18 lasy-vavy notanterahana ny faefatra hatramin'ny 12 ny volana aogositra natao teto Antananarivo. Toy izao ny fizarana isam-bondrona ho an'ny vehivavy Madagasikara 1, Madagasikara 2, Maurice ary La Réunion, ho an'ny lehilahy kosa Madagasikara, Maurice, La Réunion ary Comore. Tsara ny manamarika fa tokony anany ekipa roa avy nosy mandray anjara amin'ity fifaninanana ity, kanefa dia Madagasikara ihany nanana izany tamin'ny vehivavy. Mizara roa miavaka tsara ireo vehivavy ireo, ho an'ny ekipa 1 dia natokana ho an'ny 12 taona, ho an'ny ekipa 2 kosa dia ireo izay heverina fa ho avy ny taranja volleyball malagasy. Nahafa-po tokoa ny vokatra satria niatrika ny lalao famaranana ny ekipa lahy rehefa mifandona tamin'ny Maurice ka resy tamin'ny isa 3-0 ny malagasy. Raha ho an'ny vehivavy kosa dia voahositra ho tompon-daka rehefa naresy an'ny La Réunion tamin'ny isa 3-0. Raha ny Madagasikara teo vehivavy dia niady ny larana fahatelo tamin'ny Maurice. Mbola mitoy moa izany fifaninanana izany izay loloavana amin'ny fasika amin'izao fotoana izao izay atao any amin'ny tanàna Soa Ambohimanga. Rehefa nanomboka tamin'ny 5 août moa zany compétition. Androany tsika efa amin'ny 3e jour, 3e journée ny compétition. Ny ankizilahy zany indray resy indray mandeha resy dia indray mandeha nandresy hatramin'izao. Ny ankizivavy koa misy ekipa anankiroa, Madagasikara 1 sy Madagasikara 2. Nandresy koa tamin'ny voalohany dia resy tamin'ny faharoa ny 1, ny 2 zany nandresy tamin'ny voalohany dia resy tamin'ny faharoa. Dia ny Madagasikara 2 vehivavy zany mbola hifanandrana amin'ny Maurice zao. Nanaovana an'izy ity dia ny androsony ny ankizivavy rehetra na ny tovolahy rehetra ahafahana mandroso amin'ny volleyball. Noho izany ny ahafantarana iza no mandresy iza no resy misy mbola combat be ny atao aloha vao fantatra vita ny androany. Rehetra zao zone 7 zany hoe ny Océan Indien tsy dia hitako hoe mifankaiza daholo ny fahaizan'ilay tanora fa eo tsika no mahita azy. Ny détection efa vita taloha be, izany hoe izay nandray anjara tamin'ny latsaky ny 12 taona rehetra dia niraisina daholo ny région eraky Madagasikara ka izay no nahafahana nahita ny halavana ny fahaizana sy ny taonany. Volley amin'ny fasika zany ho ataontsika amin'ny 12 sy 12 zao any amin'ny tanàna Soa Ambohimanga dia hita eo indray hoe manao ahoana ny voan'ny Océan Indien lasy-vavy latsaky ny 12 taona. Ny fomba fifantenana moa zany natao hoe ekipa anankiroa izy satria tena be da be le U19 tamin'ity dia afaka manao ekipa roa ny malagasy dia natokana hoe ny ekipa 1 zany le tena juste 18 ans fa ny ekipa 2 no tena natao latsaky ny 18 ans ohatrany hoe le ankizy le mbola avenir be zany. Effectif mahafa-po tsy mahafa-po fa hatramin'izao aloha ohatrany nety le izy raha ny fizarana anazy. Nijanona hatrany tsika ao anatin'izay vaovao ny fanatanjahantena volleyball izay efa 10 taona hono nijoroany izany club Voara izany, AS Voara, club mampianatra
manofana andreo ankizy ao anatin'izay tontolony volleyball izay tamin'ny voalohany dia lehilahy no nandrafitra an'izay club izay fa ankehitriny amin'izao fotoana izao zany dia efa misy vehivavy mandrafitra an'izay club ny AS Voire izay. Ndao sika hiaraka amin'ny mampionina izy moa zany mpanazatra sady nanorona ihany koa an'ity club ity. Ndao ary. Club nitsangana efa ho folo taona ny AS Voire, ny lehilahy no nandrafitra ny mpikambana tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny kosa dia efa manatevin-darana ny vehivavy. Tsy mifidy isokajo taona fa tsara kokoa io ny mpanazatra raha manomboka amin'ny 13 taona ny ankizy no manomboka izany taranja izany. Taranja feno ny volleyball, mampiasa vatana, mampiasa saina, mila fahaizana miara milalao ihany koa. Mila fitiavana tanteraka ny taranja volleyball indrindra ho an'ny mpianatra satria sarotra no mandamina ny fandaharam-potoana ahafahana mikotrana sy ny fianarana. Efa maro ny fandraisana anjara nataon'ny club tamin'ny fifaninanana régional sy national. Azo lazaina fa nahafapo izany fandraisana anjara izany. Manana nofinofy ny club dia namoaka mpilalao sangany eto an-toerana ary indrindra andefa mpilalao ila ravinahitra ny ivelany. Hatreto aloha dia olana hitambarany fanatanjahantena malagasy ny enti-manana, ny tsy fampian'ny kianja, ny fitaovana ary ny fanohanana ireo atleta. Ka mila vahaolana any amin'izany ahafahana mampandroso ny volleyball malagasy sy ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny. Anisan'ny lesika ho an'ny volleyball malagasy ny vatana satria raha nambaran'ny mpanazatra dia tokony manana ny alavana feno ny mpilalao iray raha te hiditra amin'ny sehatra matianina. Tsy natao sakana nefa izany fa afaka mandray ireo mpilalao avokoa ny club. Manentana araka izany ny mpanazatra ho an'ireo ankizy sy ny ray aman-dreny andefa ireo zanany hanao fanatanjahantena ka anisan'ny safidy tsara amin'izany ny volleyball. Marobe ny vokatsoa entin'izany taranja izany toy ny alavana, avitriana, vikina, akingana ary ny fahaizana miara milalao amin'ny ekipanao. Fa tsy izany ihany fa mbola maro ihany koa ny vokatsoa entin'ny volleyball sy ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny. Raha ho anay mareto ankizy manokana zany anay aloha ny entraînement ny mila pina dia ny fitaovana hoe tsy lazaina intsony. Ireo volley malagasy indray le cohésion ny ankizy. Ny resaka cohésion tsy ampy manko. Ny anay zany hoe manaraka fandaharam-pianarana foana ny fanaovana entraînement fa somary mafisina le izy. Somary mafimafy foana zany ny entraînement dia izay no somary mandreraka kely an'ilay ankizy zany makivikivy amin'izay fa avy eo hitany ihany izy amin'ny farany. Raha ny eo anivon'ny tezitra amin'ny matianina tsika dia ekena mihitsy misy alava tokony ho tratrarina tokony hoe eo amin'ny 2 metatra sy 70 eo farafogany. Nalàna vavy tiako tenenina satria amin'izao efa miakatra manko ny nivoan'ny ankizy. Ny fanantenana ho teneniko dia hoe mastora ankizy mandray anjara amin'ny ity taranja volley ity. Fantatra hoe vitan'izy tsika mpilalao ka izay nanentanako anareo aza kivy hoe amin'ny voalohany izay hoe inona no ampianaran'ireto mpampianatra satria ampianarinareo mandiva dia mihetsiketsika fotsiny fa tsy mikitika baolina mihitsy nefa tsy maintsy amin'ny taranja rehetrarehetra tsy maintsy nitongotra ka moa alefa voalohany. Ekeko hoe ny tanana no tena miasa amin'ny volley fa amin'ny anay amin'ity taranja antsika ity tongotra amin'ny miasa voalohany dia mila manana an'izay fihetsehany tongotra izay aloha tsika rehetrarehetra. Toy izantsika amin'ny atletisme ny fiarahana satria nafana dia nafana tena larobe teny. Tiako tenena amin'ileo nafana ny andro ririnina fa hazakazaka tsy mijanona ny teny. Misy manipy vy eny, misy misaotisaoty eny, misy ny relais eny, misy ny 100 mètres, misy ny 400 mètres, misy ny 5000 mètres. Izany rehetra izany natao avokoa teny amin'ny kianjany alarobia teny tao anatin'ny tontolon'ny atletisme izay satria totosa somatsara izay fifaninanana national tao anatin'izay sport ny atletisme izay nokarakarainy ny FMA zany na ny fédération misahana an'izay atletisme izay. Raha antsika ny mikasika an'izay miaraka amin'ny norolalaontsika filohan'ny FMA sy miaraka ihany koa amin'ny DTN resaka mikasika an'izay fifaninanana national ny atletisme 2024 izay. Ny fampitady ireo andrarezina malagasy teo amin'ny championnat de Madagascar atletisme 2024 nokarakarain'ny fédération malagasy ny atletisme na ny FMA. Fotoana anisan'ny lehibe indrindra ionan'ireo atleta malagasy manerana nosy nitanterahana ny 1/3 hatramin'ny 7 volana aogositra izay fiadiana ny tompon-dakan'ny Madagasikara izay. Tsy fifaninanana tsotra izy ity fa hetsika iray sehatra goavana ihany koa amaritana ireo atleta mendrika hitondra avy ny voninahitry Madagasikara amin'ny fifaninanana lehibe amin'ny sehatra ny fifaninanana afrikana sy raisam-pirenena. Isa-taona dia mivondra ireo atleta tsara indrindra avy amin'ny ligue sy ny club isa-tokony ka samy mitondra fanomanana sy tanjona mazava hibata ny anaram-boninahitra mahatompon-dakan'ny Madagasikara. Araka ny fandaminan'ny fédération malagasy misahana ny atletisme mizara roa mazava tsara ny fifaninanana. Ny raiky amin'ny 3 Jolay hatramin'ny 2 volana aogositra
ho an'ny tanora. Natokana ho an'ireo atleta tanora. Ny fafito hatramin'ny fahasiviny volana aogositra kosa dia ho an'ny toto kategoria. Ny onan'ireo atleta sangany eo amin'izay sehatry ny atletisma izay. Ny fampitady ireo andrarezana malagasy. Ny tena nandrasan'ny rehetra tamin'ity andiany fahenina amby roapolo amby roa arivo ity dia ny fihaonan'ireo anaran-dehibe amin'ny sehatry ny atletisma malagasy. Eo ihany koa ireo atleta vao misondrotra izay efa mampiseho ny fahaiza-manao an'ny miavaka ao anatin'izay tontolo ny atletisma izay. Misy ny hazakazaka fohy, lavitra, relais, fitsambikinana, fanipazana fonjabe, ny fandrefesan'ny mpifaninana tsirary avy. Fotoana iray ihany koa nampisehoan'ireo atleta tanora fa afaka mandray sy vonona izy ireo andray an'ny fanilo, anohy andian'ireo zokony amin'ity fifaninanana ity ary indrindra ihany koa hisalotra an'izany tompon-dakany Madagasikara izany. Isy ihany koa ny sport scolaire izay atao any Mahajanga amin'ity volana ity ahafahana amin'ity ireo ankizy afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana nasionaly amin'izay tanora izay. Ny andro farany dia azo lazaina fa lamina tsara ny fizotran'ny fifaninanana no sady nahitana koa tanjakana ankizy azo lazaina hoe course nafinaritra ary nahitana ny tanjakana atleta maromaro ka dia izay moa dia afapo dia afapo. Izy zany nisy révélation nisy songadina teo amin'ny 400 et 400 plat 200 mètres teo amin'ny lasy vavy zany ankizy ray nandresy tamin'ny 200 mètres 400 dia ohatray koa ny lehilahy atleta ray tonkosfa nandresy 200 400 avec de belles performances. Donc zany tanjona zao ny garder an'izay forme ankizy zay ary mampalao zay ho lasa lavidavitra kokoa. 375 ny atleta participant toute catégorie et ny 471 anisany délégation ray manontolo zany hoe misy entraîneur, dirigeant, officiel technique miaraka amin'ny atleta. C'est des îles mbola lavitra be mbola lavitra be tsika c'est des îles mbola mila manomana be tsika manomboka amin'ny décembre manam-potoana c'est des îles mbola mila 46 médailles io ny diona c'est des îles atreto mbola eo amin'ny valy sy vela mbola mila miatra ya isany anaovana détection amin'ny resaka 6G seo indray hoe ny ho an'ny Majunga moa zany za rehefa voa nanao an'izay antanteraka an'izay mission zay. Raha ho an'ny atleta kosa dia nahafapo ny fikarakarana na dia hoe tsisy ara aloha zany ny record motsana na hoe record battu hatreto dia azo lazaina hoe nahafapo raha ho an'ny Iaina zao dia navita nanatsara ny fotoanany izy satria raha nanontaniana izy zany hoe 15:37 teo nataony tao anatin'ny 5000 mètres farany dia tamin'ity zany navita 15:21 izy tao anatin'izay temps an'izay zany hoe metsara zany fa niteny Iaina hoe mbola vitako manatsara an'io dia ezahana anatsara an'izay. Somary mbola lavidavitra ihany koa tsika amin'ny maty moyenne ny Jeux olympiques dia mila tsara iny zay satria tsara foana mandray anjara amin'ireny fifaninanana goavana ireny. Zao tsika ary eno ny resaka ny fanaovana tamin'ny Iaina. Nahafapo tokoa ny hetsika hoe ireo atleta nandray anjara tamin'izany na dia tsy nisy ary ny zava-bita tsara montsana. Tsy mora ny fanomanana sy ny kotrana. Nisy ezaka lehibe ho ny mpiazakazaka iray vao azo izao vokatra izao. Hatsaraina hatrany hoe izy ny vokatra efa azo na dia efa tsara ary tanjana goavana dia nandray anjara amin'ny Jeux olympiques. Hatreo taloha dia mbola tsy manana ny moyenne ahafahana mandray anjara amin'izany fifaninanana izany ny atleta malagasy. Raha ho an'ny Iaina dia navita nanatsara ny vokatra izy satria niaina ny fotoana kanefa na izany ary mila tsaraina ary mbola vita noho izy ny anatsara izany isa izany. Ny fanomanana aloha tena mafy mihitsy zany ny fanomanana sady mila fikirizana. Misy fandaniana be ihany koa tao zany zay vao vita zao. Lesika aloha zany tsy dia nahita lesika loatra satria ampy fanomanana dia ampy fanohana ihany koa. Zavatra amboarina moa zany ny kotrana ihany no amboarina ampiana zany fa tsy dia mbola hita hoe inona zany ilay tena amboarina fa raha tsy ry zareo maître ihany mahita hoe eto misy amboarina sy zavatra hoe ahitsy. Ny temps 15 minutes à 21 izy aloha zany nidina noho ny zava-bita teo aloha satria teo aloha 15 minutes à 36 izy zay dia nidina an'io 15-21 io. Farany ary dia ao anatin'ny tambazotra serasera ao sy ny tontolon'ny aina aman-jery dia nahiontsika ny resaka coach Roro inona marina ny tena zava-mitranga atao anatin'izay tontolon'ny baolina kitra ny FMA ny FMF azafady sy ny coach Roro izay raha nambarany coach Roro dia mbola misy apahana karama zany tsy voarahana avy amin'ny FMF rehefa nitondra ny Barea izy tamin'izany fotoana izay zany hoe nanomboka ny volana novambra 2024 hatramin'izao fotoana izao zany dia mbola misy apahana karama ny coach Roro tsy voarahana zany.
Na tonga resaka ihany koa hoe fa maninona izy no lasa nanazatra any ivelany dia io anisan'ny tena hoe antony lehibe nahatonga ny Roro zany hiditra ao anatin'izay club soudanais izay ao anatin'izay tontolony coaching izay U23 moa zany no entiny dia efa raikitra amin'ny fifanarahana fa mbola eto an-toerana izy. Raha antsika mikasika an'izay sy ny tsara mifantatra mikasika ny coach Roro sy ny karama sy ny FMF izay ndao. Misy ampahakarama ny coach Roro mbola tsy voalohany Fédération Malagasy ny baolina kitra nanomboka ny volana Novambra 2024 hatramin'izao. Nanambara i coach Roro fa misy ampahakarama tsy voalohany FMF tamin'ny tondrany ny Barea tamin'izany fotoana izany. Antony iray anisan'ny nanekeny ny findrany amin'ny club Almeric any Soudan ito zavatra io. Tsy maintsy mivelona ary mamelombady amanjanaka hoy coach Roro. Tsy misy atreto ny Barea ho an'ny coach Roro satria efa rava ny tranony izay nisoloana ho Ligue des Nations raha ny fanazavana trany. Itatana ny sokajy latsaky ny 13 taona na U23 ao amin'ny ekipa soudanais moa i coach Roro ankehitriny. Efa vita ny fifanarahana teo amin'ny coach Roro sy ny club Almeric any Soudan, fifanarahana izay haritra herintaona. Hatreto aloha mbola tsy voafaritra ny fotoana ialany eto Madagasikara. Zany hoe ohatra raha resaka zao mety hoe avy maratry Nicolas ohatra sanatria zany. Ny avy maratry Nicolas dia tsy tonga dia miverina makany amin'ny ekipa première fa mbola manao an'ilay championnat atao amin'ny nisy fotoana ny tany Europe sy ny tany France nisy an'izay zany hoe ny équipe ny mpilalao maratra avy any amin'ny PSG manao any amin'ny CFA tamin'izay fotoana ohatran'izay zany ilay izy. Izay ilay équipe dia amin'ny coulisses tsy dia maninona. Ny antony nanekeko azy dia mazava be. Mba misy fotoana ahafahana misadapta amin'ilay fiainana any sy ny fomba fitondrana ny ekipa any zany hoe tsy dia misy loatra ny pression amin'izay fotoana izay satria manamboatra mpilalao hiakatra tsy ambony zany no tena zava-dehibe. Dia izay ihany koa no mamarana ny kiroriko aloha zany tamin'ity anio ity tsara ny manamarika fa misy ny famerenana ny fandaharana isaky ny alarobia atoandro amin'ny roa latsaka eo no miverina izay fandaharana kiroriko izay misy ihany koa ny fandefasana aminazy izay fandaharana izay ao amin'ny YouTube sy ny Facebook dia mino izay fa mahafinaritra ny fiarahany. Mety hoe tsy tena feno hatreto aloha zany izay hoe vaovaon'ny fanatanjahantena izay fa miezaka tsika hoe hanatsara an'izay vaovaon'ny fanatanjahantena eto an-toerana izay. Misy fotoana ihany koa tsika mety miresaka ny vaovaon'ny any ivelany. Manome fotoana tsika amin'ny heriny toy izao aza misaraka amin'ny MBS Fahitalavitra sy ny MBS Radio.